Mivavaka isika. Saotra zay Jesosy no fitiavanao lehibe. Zay efa ihazonanao anay amin'ny fitiavanao. Ny fitiavanao lehibe zay ahaizanao mamindra fo aminay isanandro. Hodevonjeo zahay anaiky ny fiantsoanao masina ka hanana fiombonana aminao mandritra ny andro iainanay manontolo. Hanananay koa fifaliana eo aminao mandrakizay. Da io zao fotoana eto Karmalaza zao zay mifarana an'io raha izao isataona izao. Da io zahay tsirairay avy mba handray zany fiantsoanao masina izany. Eny handray ny fankatahanao masina amin'ny alalan'ny teny zay voalazan'i Paoly eto, mba hanaiky tokoa zay handeha miendrika izany fiantsoanao izany. Mamindraha fo aminay Jesosy, mamelany helokay azomo anao zahay mandrakizay. Da io ny teninao masina zay ambara folo aminay, fa ianao no miteny aminay tsirairay sy azonanay manao. Ny anaranao Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjaratsika amin'ity andro 2 Aogositra ity dia ny teny faneva zay voarakitra ao amin'ny Efesiana 4:1 tapany B. Fa hovakisika ny 4:1 ka hatramin'ny 4. 4:1 ka hatramin'ny 4 ao amin'ny bokin'ny Efesiana. Toy izao ny fivakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany, izaho mpifarotra nohony amin'ny Tompo, dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo, amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy, amin'ny feham-pihavanana. Iray ny tena ary iray ny fanahy, toy ny niantsoana anareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo. Iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady iray n'izy rehetra, izay ambon'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Riray masinao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Faly miarahaba sika amin'izao maraina izao, izay fotoana indrindra voatendrin Jesosy ho antsika eto Karmalaza ho andro ny fanokanana. Dia Andriamanitra ny fiadanana hiazona sika isanandro amin'izany asa lehibe hiantsoany asika eto Karmalaza izany. Hoy ny teny faneva izay ananasika anio mangataka aminareo aho mba handeha mendrika ny fiantsoana anareo. Antso lehibe izany. Antso lehibe izay apetraky Paoly ho an'ny Efesiana fahizay, antso lehibe izay apetraka amintsika koa ankehitriny izao. Fa maro tokoa no antsoina, fa vitsy no fidina. Ka amin'izany halehibe ny fiantsoan'Andriamanitra izany, dia milaza indrindra i Paoly eto amin'ny fiangaviana lehibe ho an'izay voantso rehetra mba hizorana araka izany fiantsoana izany, ka isan'izay fidina amin'ny farany. Mandeha miendrika ny fiantsoana. Amin'izay amakiana sy andraisana izany teny izany, dia vonona indrindra isika hitanisa inona izany famendrehana izany, ka hiezahako sy hanarahako izany, ary tokony hatao tokoa izany.
ka voatanisa sy voalazan'ny Paoly mazava tsara izany toetra amam-panao izay handehanana mendrika io fiansoana io izany, ka tany sainy sara ny fanetretena ny andiny faharoa izay hitasika eto, ny fahalemem-panahy, ny faharipo voatanisa mazava tsara, ka hananana amin'izany izay hoentina mitaratra ny fiainantsika tsirairay avy, eo amin'izany anarahasika izany fiantsoana masina izany. Misy fanetretena ve ao? Satria izany fanetretena izay ambara izany dia isan'ny momba ny fandehanana mendrika, ka amin'izay ijoroanao mirehareha dia tsy mandeha mendrika ianao, ka mahazo matoky tsara, fa na dia nahazo ny fiantsoana aza tsy ho isan'ny voafidy ianao ny farany. Mikatrakatraka anao hitan'ny olona saingy hafoy n'Andriamanitra amin'ny farany. Fandehanana amin'ny fanetretena, dia ny fanetretena izay hita teo amin'i Jesosy Kristy, izay nanetreny tena feno sy tanteraka, fa na dia Andriamanitra aza ary manana ny endriky maha-Andriamanitra, dia nahafoy izany, ka no azo no jerena, azo ny homehezana, azo ny esoina, azo napahoriana, na dia Andriamanitra feno sy tanteraka aza izy. Ka hampitahana amin'izay kely ananasika eto araka ny lazainy loko 9 izay novakina teo, manana izay kely dia misandrasandatra ho toy ny manana ny lehibe, sy mahatoky ianao zany ka mietry hatramin'ny farany eo anatrehan'Andriamanitra. Maro no antsoina isika tsirairay izao izany, aoka handeha miendrika izany fiantsoana izany. Fa ny fiantsoan'Andriamanitra asika dia sy ny hirehareha, fa ny hietry feno sy tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra, ary eo anatrehan'ny olon'ny masina rehetra, eo anatrehan'ny olon'ny masina rehetra hietry. Fa izany ny fandehanana miendrika ny fiantsoana izay hiantsoana antsika tsirairay avy, ary ampahasahiviny Paoly mazava tsara eto. Mandeha miendriky ny fiantsoana, ka mandeha amin'ny fahalemem-panahy rehetra. Ny fahalemem-panahy izay ianarasika koa eo amin'i Jesosy, izay manana ny zioka izay zakainy tokoa, manana ny entana izay vesariny tokoa, ka tsy manaisotra izany fa manaiky izany noho ny amin'io fiantsoana masina izay nentiny io, dia izay nanendren'Andriamanitra azy handeha amin'izany lalany hazo fijaliana izany, ka hanekeny tsirairay avy izany fahalemem-panahy izany, ka amin'izay anatrehany reharehan'ny mpanota, sy hirehareha mihoatra noho ny mpanota, fa hametraka ny ady rehetra eo anatrehan'Andriamanitra, hanana ny fahalemem-panahy izay andehanana amin'ny finoana izay fiantsoana mason'Andriamanitra izany, ka hananana ny faharipo rehetra araka mbola voatanisa eto koa, handeha amin'ny faharipo, ka hiantsoana mandrakariva ny fon'Andriamanitra ho amintsika, hangatahana isan'andro izay eo amin'i Jesosy ho amintsika, hanova sy hanavao, ka handehanana amin'ny fandeferana rehetra amin'ny fitiavana izay naharesy lahatra ny Kristy, ka nanekeny io lalany hazo fijaliana io hatramin'ny fahafatesana azy. Fa izay no ambara ho lalana, ho endrika sy fomba izay atao, fa izay toky sy fototra indrindra no voalaza ary lazaina manaraka eo, dia ny fihazonana indrindra izany firaisana masina izany, dia ny firaisana amin'ny fanahin'Andriamanitra velona, fa izay no fototry ny fahamendrehantsika tsirairay avy, ny fiombona ny olona masina, ny fiombonana amin'ny fanahin'Andriamanitra velona, izay efa nomena antsika tsirairay avy ho toky amin'izany fandehanana izany, ka ny mpirehareha hahita mazava ny fietrena eo amin'i Kristy,
ka handray ny fanavaozany fanahy hialana amin'ny reharehany fo ka hitafiana ny fitafiana masina izay avy amin'Andriamanitra dia ny finoana, ny fitiavana, eny ny fanantenana izay ambolen'Andriamanitra amintsika amin'ny herin'ny fanavaozany fanahy. Fa izany no toky sisy fitaka indrindra ary tsy misy lo eo aminy, tahaka izay fitafiana mety olo, tahaka izay harena mety olo, tahaka izay vola mampananana izay voalaza mazava tsara fa momba izao fiainana izao ka ho tapitra amin'izao fiainana izao. Fiombonana amin'izay tokana sy iray ary voatanisa mazava tsara ato eto amin'izay hitasika amin'ny andininy manaraka eto hatramin'ny fahenina fa iray ny fanahy izay anambarana mazava tsara io fiombonana io, iray ny tompo izay anambarana mazava tsara zany fiombonana izany ary iray ny ray. Hananana io firaisana masina io amintsika tsirairay avy handevonana izay tsy fahamendrehana rehetra ao amintsika ka hihazonana ny fahamendrehan'ny Kristy izay naharesy ny ota, izay naharesy ny Satana, eny naharesy ny filany nofo rehetra ka hananana indrindra fifaliana amin'izany fiombonany olona masina sy ny fiombonana eo amin'ny fanahy amin'Andriamanitra izany. Fototra izay tsy azo ozongozonina izany fa izay reharehavanao mbola azo esorina aminao moramora amin'Andriamanitra izany, tahaka izay ampitahana indrindra ny voninkazo ho mihoatra noho ny fahatsara-tarety eo amin'ny solomona azy faran'izay sotra. Voninkazo dia anambarana fa ny asa tanan'Andriamanitra indrindra no itoerany izay mahasoa asika ka tsy azo nizaniza ozongozonina izany amin'izany fehem-pihavanana nampiraisana antsika izany de Kristy izay velona, fa izy no mampiray antsika ho fiangonana iray sy tokana maneran-tany eny ety an-tany sy any an-danitra. Fa izany no fatorana indrindra iorenany zany handehanantsika miendrika ny fiantsoana izany ka handeha tsy handrava ny fiombonany olona masina ary handeha tsy handrava ny fiombonana masina ananasika amin'ny Kristy, fa hanaiky izany fampiraisana eo amin'ny Jesosy izany, hanaiky izany fampiraisana ho famonjena manomboka ety sy ho mandrakizay. Fa izay no toriana sy ambara amin'izao Efesiana zao ary avohitra manokana amin'izao fiantsoana antsika tsirairay izao handeha miendrika izay niantsoana antsika, fa izao no niantsoana antsika dia nantsoina mba hanana fihavanana sy misy efitrefitra amin'Andriamanitra eo amin'ny Kristy Jesosy, antsoina mba hanana fihavanana tsisy efitrefitra eo amin'ny mino rehetra ampikamban'ny ran'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Mangataka anareo aho, hoy Paolo, fiangaviana lehibe amintsika tsirairay avy handehanana mendrika izany fiombonany olona masina izany dia ny fametrahana an' Jesosy mandrakariva ho pitarika eo aloha, ametrahana an' Jesosy mandrakariva ho pitantana hatrany, tahaka izay ampanekena antsika eo amin'ny voalaza mazava ao amin'ny andininy fahenina. Iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra dia raintsika rehetra izany, izay ambonitsika rehetra sy manerana antsika rehetra ary ao amintsika rehetra. Fiantsoana fiombonana sy firaisana amin'Andriamanitra izay antsoina antsika avohitra manokana amin'izao Efesiana zao ary indrindra amin'ity toko fahefatra izay atrehisika ity, ka hananansika maso iray tokana hijerena ny zavatra rehetra dia ny mason'ny Kristy izay nitsangana velona ho antsika. Fa fiantsoana ho amin'ny fandraisana famonjena izany, sy ho amin'ny fandraisana famonjena ho antsika samy rery, fa fandraisana famonjena
ho an'ny fiangonana masina manontolo, ka tsy hisy zay hafoy na hamoizina amin'izany fiombonana masina ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra izany, fa izay no fanomezana zay azosika amin'ny Kristy, fahasoavana lehibe izay ananansika zay mety maty fiombonana amin'ny tsy mety maty dia Andriamanitra izany, fanomezana ao amintsika izay manana indrindra ny maha izy azy asika tsirairay mba hananasika hanana fiombonana amin'ny olona rehetra, ka hananasika maha izy azy asika vaovao amin'izany fiombonana masina izany dia ny fananana ny hafa koa ho momba ny tenansika, fa io no iantsoana ansika ary ambara sy tondroina mazava tsara izany fiantsoana amin'ny fiombonany olona masina izany. Amin'ny ampahasarivana indrindra ansika eto koa rehefa mamaky ny 15 ny batisa masina, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, izay mampiombona ansika tokoa amin'Andriamanitra, fa mampiombona ansika koa amin'ny mino rehetra, ka hananasika zany fifatorana sy famatorana matanjaka izany, amin'izay amatoran'Andriamanitra asika amin'io fiombonana masina io, ka tsy hananasika zay maha izy azy asika manokana, fa hananasika zay maha izy azy asika ao amin'izany fiombonany mino izany. Iray ny tompo, iray ny finoana, ary iray ny batisa, zay mampiditra asika ho isan'ny tenany Kristy, fa io no io fiangonana io ny tenany Kristy Jesosy, ka hahairay ansika ao amin'izany tenan'Andriamanitra velona izany, ka tsy hahafoizasika izany, ka amin'izany fiantsoana masina izany no andraisasika ny fiainam-baovao, fiainam-baovao zay ampianarina sy sahivina amin'izao toko fahaefatra izao, dia ny handehanasika araka izany fiantsoana izany izay hitarian'ny fanan'Andriamanitra asika manomboka eo. Nandray ny fiantsoana va ianao momba izany fiombonana masina izany va ianao, dia ny fiombonany mino sy ny fiombonana amin'Andriamanitra mandehana araka izany, fa izany no fahazavana zay atolotra ity Efesiana eto ity, atolotra indrindra hananana fanoavana vaovao zay handehanana manomboka izao, fa raha mbola isan'ny tena koa ianao dia mandehana araka zay fahamasinana hoentiny zany tena zay misy anao izany, fa ho amin'izany firaisan'ny finoana izany no iantsoana ansika tsirairay avy araka zay mbola tsahivina eo amin'ny 17 hahatongava asika rehetra ho amin'ny firaisany finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ho lehilahy lehibe sy amin'izay fahaizana milaza sy manambara ihany, fa ho lehilahy lehibe, ho vehivavy lehibe araka izay fiainansika koa manoa sy manaraka izany, koa mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, mandehana tahaka izay olona tena manana io fiombonana masina io, dia ny mahatenany Kristy ansika, Kristy zay naharesy ny ota, Kristy zay naharesy any Satana, eny Kristy zay naharesy ny nofo, Kristy Jesosy zay nitsangana tamin'ny maty, ho fanamarinana ansika tsirairay avy sy ho fanamarinana izany fampiombonana ansika amin'ny tenany izany, fampiombonana ansika ho isan'ny momba ny maha izy azy, ny maha izy any Kristy, ka hanantena ansika izany lova tokana zay atolotra asika tsirairay avy, dia ny mandrakizay mandehana mendrika ny fiantsoana, mandehana mendrika izany fampiombonany Jesosy ansika tsirairay amin'ny tenany zany ho isan'ny momba ny maha izy azy, ka hananansika amin'izany toky
sy fifaliana fa amizay atongavany amy farany de ho isan'izay fidiny isika fa io fifidianana farana io no ampirisian'ny Paoly mafy ansika eto ka angatahana asika handeha miendrika io fiantsoana io fifidiana farana zay ilazany amsika sirairay avy hoe midira amy fifalian'ny tomponao ka tsy ho isan'izay manao tompoko milaza ho manana fiombonana nandray ny fiantsoana ka azo ny fiainana manontolo ivelany ny fiombonana amin'ny Kristy zany ka hilazany hoe tsy fantatro ianareo navitaiza miala amiko ry olomeloko fa io no iantsoan'Andriamanitra ansika indray ka ampaherezany sy azonana asika amizao fanokanana izao handeha miendrika izany fiantsoan'Andriamanitra izany mba ho isan'izay voafidiko enao ny farany ka ilazany tomposika hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao fa efa momba ny tenany isika ankehitriny eny momba ny fiombonany olona masina ankehitriny ka amizay hiditra ny fifaliana amy firavoravoana amizay niombonana amy tompo iray de Jesosy amizay niombonana amy fanahy zay mihazona antsika ankehitriny amizay niombonana amin'Andriamanitra ray zay ao amitsika de isika sirairay sy isika rehetra ho voninahitr'Andriamanitra hoy ny teny mangataka aminareo aho hoy ny valy teny sika eny handeha miendrika ny fiantsoana tokoa aho ka hahafoy ny fahalemeko rehetra hahafoy ny fanjakan'ny ota hahafoy ny fanjakan'ny satana eny hahafoy ny tahotra ny fahafatesana ka handeha tokoa amin'ny fanetretena rehetra eny handeha tokoa amin'ny fahalemem-panahy rehetra handeha amin'ny faharipo amin'ny fandeferana rehetra eny hanaiky ny fitarian'ny fanahin'Andriamanitra velona amin'ny lalan'ny hazo fijalen'i Kristy fa izay miombona aminy amin'ny fiaretana ankehitriny dia hitsangana velona amin'ny fandresena koa mandrakizay voninahitra n'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina zay hatra mitoloha indrindra koa mandrakizay amen ray sy fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina amen